Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Voalaza fa nandritry ny ady izay nataony Napoléon dia nisy tovolahy miaramila anankiray izay reniko ny torimaso tao amin'ny toeram-piasany. Tezitra ny mpanjaka rehefa nandrezany toe-javatra izany ary dia notsaraina sy nomeloiny ho faty ilay tovolahy. Rehefa naheno izany vaovao mampalahelo izany ny renin'ity tovolahy ity dia nanapa-kevitra izy nanolo tena nangataka mba hiona tamin'ny Napoléon. Indro ilay reny mahantra nandoalika teo anatrehan'ilay jeneraly. Nitomany ary nitalao mafy hoe tomboko lahy mba amindrao fony zanako lahy e. Tsy mendrika ny amindrana fony zanako lahy. Ilay jeneraly namaly ity renim-pianakaviana sady nitrerona mafy azy. Fahafatesana, izay no sahazany zanakao. Ieny tompoko, marina ny lazainao ary noho izany anton'izany indrindra no angatahako famindrapo an'ny zanako aminao, hoy ny renin'ilay zazalahy. Satria raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanameloana azy izany dia tsy misy famindrampo. Vokatra izany teny feno fahendrena nataon'ity renim-pianakaviana ity izany dia avitra ilay tovolahy miaramila. Raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanameloana izany dia tsy misy famindrampo. Eny, izasy ianao koa dia mpanota ary mendrika ny ho faty. Kanefa Andriamanitra dia nanolotra ny zanany malalany hiaritra fijaliana, fahoriana hatramin'ny fahafatesana aza teo amin'ny toerantsika mba ahazoantsika ny fiainana mandrakizay. Azo antoka fa tsy mendrika n'indray izany fiainana izany isika, kanefa ihany koa raha mendrika izany isika dia tsy misy famindrampo. Mbola misy ny fanantenana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aina sy famindrampo no nomenao ahy ary ny fiahinao no ny aro ny aiko. Joba 10:12. Dia araroty ary izany famindrampo nomenanao izany. Miova amin'ny toetra ratsinao dia ny tsy mbola diso oriana loatra. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Mirary fahasalamana fino ho antsika ampitandreny ny feon'ny fanantenana. Resy tanana manokana amin'izany ny ankizy satria fotoana ho an'ny ankizy moa ny toy izao. Misy tantara iray ito izay andraisantsika lesona mahasoa koa mianofinaritra. Toetra tsara. Tantara nosoratany anitra ny Irina Arvony, andrenesanao an'ny Fanja, Zoanitra ary Nary.
Zaveriny tsy mety mahay asa marika mihitsy a. Le mikajokajy mihitsy ny tsy mety ako e. Dia ahoana izany ny tokony atao ry Miray? Tsy hifindra kilasy mihitsy ange izany ianao raha azoko tsara e. Anisan'ny azonao noty tsara ihany ny taranja sasany fa tsy ampy raha toa ka aotra ny noty azonao amin'ny kajy ka. Le madamanay koa ngeriny ny teneniko hoe mba ampianaro mitokana dia tsy manam-potoana hono izy e. Fa anontaniana fotsiny hono dia izay ihany izay tsy mazava ny anontaniana. Nefa za rery mihitsy roneny ny tiako hanazavany azy manokana. Ka maninona raha ny namanao indray no asaina mampianatra anao e? Mety ho tsara koa ne izay e? Sa ahoana? Inona kory ny ainy ankizy mitovy amiko a? Tsy mino aloha e. Mba andramo ihany ry Miray a. Afaka mampianatra anao tsara ny namanao raha miteny aminy ianao e. Fantatro izao fa iniry indray izay namako teneniny izay e. Ka izy ange mahay kajy e. Mahay kajy tsara izy. Inona ny olana? Io ianao tsy minomino io mbola hahita loza indray andro any fa ataovy. Manao Miray. Manao niry. Rovintsika no hiara-hianatra asa marika any aminareo. Za mantso ny tenen'ny mamanareo anahy. Hoe ahoana ry niry? Hoe mila miara-mianatra ontsika minadamo izay samy mahay. Fa nga tsy mahay koa ianao? Nefa iango tany am-pianarana ary fa 18/20 noty azonao tamin'ny fanadinana kajoko. Ka 20/20 eny tena noty tsara indrindra ry Miray e. Mbola mila mianatra izany. Ary sika minadamo miaraka mianatra. Eny ary e. Noty azoko ary 6/20ko. Dia rapito izany. Tonga ny an-tranonareo aho izany amin'ny 3 ora tolakandro a. Izany a. Izay fa velomy Miray. Eny ary. Tena endriny eny ankizy sasany ka. Endry? Fa nga mitady daladala ty ianao ka. Tena mahagaga mihitsy ny teniniry tamiko izay roneny a. Hoe ahoana? Hiara-hianatra asa marika hono izahay dady hianatra amiko n'izy. Nefa ngerineny noty azo ny 18/20 e. Dia ny noty azo koa 6/20. Verineny tsy mahamenatra. Mino amin'izay ianao ankehitriny eo. Ay misy ankizy mahay no ianao dia afaka miara-hianatra aminao. Afaka mampianatra anao ihany koa izy. Samba tsy niry roneny a. Tsy miteniteny foana tahaka mihitsy izy. Everiko hoe mitovy amiko daholo ny toetran'ny ankizy rehetra. Ianao a sady tsy manaiky diso, ny tsy manana finoana no mitsaratsara olona hafa fahatany. Endrineny a. Nahazo lesona tsara zao ka. Dia mba hianatra ny toetra tsara ny namako amin'ny sisany eny a. Tsara izany anaka. Ny ankizy kely anankiroa izay mpinamana dia tsy voatery hoe hifanaraka na hifampianatra amin'ny zavatra ratsy hatrany, fa tena azo atao dia azo atao mihitsy ny miara-mianatra ny toetra tsara. Izany hoe miray hevitra amin'ny zavatra tsara. Andramo ange fa ho hitanao ny vokatra tsara avy amin'izany hoe mifampianatra sy mandray lesona avy amin'ny zavatra tsara izany. Veloma ho manaraka indray a.
awr feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Misaotranao miaraka amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Iliandry amin'ny Tantsoa. Ny fanontaniana izay iarahantsika mamaly amin'ity anio ity dia ny hoe tena mbola izy tokoa ve ny fanenjehana ireo izay miziriziry amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, indrindra fa ny didy faefatra mikasika ny sabata. Raha lazaina fa tsy zava-dehibe izay andro atokana ivavahana na latsinainy na talata na lahady, nahoana no hisy fanenjehana amin'ny fomba manokana mo atao amin'ireo izay hijoro amin'ny fitandremana ny didy faefatra. Inona no anton'izany rehetrarehetra izany? Andao ho resahana. Fa milohan'izay dia manasanao hiaraka hivavakitsika. Raha izay ny-an-danitro misaotra no ny tombonandro izay omenao anay, vaovao isa-maraina ny fahasoavanao aminay, ny famindraponao, raha eo mamela ny elokay, kanefa aza vela fotsiny elokay fa diovy mihitsy izay ho afaka amin'izany, satria efa kaiky ny fihevinao dia amboary izay hifanaraka amin'ny sitraponao ny fiainanay. Tsy hainay izany fa ekenay kosa ny fanamboarana avy aminao, arovy amin'ny asany ratsy rehetra izahay. Hiaraka hianatra ny teninao izahay, misy fanontaniana lehibe teo izay irahanay mikaroka valiny eo amin'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanome saina endry anay ary ampafantatra anay izay tokony ho fantatray mikasika an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy zavatra vaovao teo amin'ny tantara ny fisiana olona na antokon'olona na fanjakana na fikambanana na antoko-pivavahana izay manery ny olona amin'ny alalan'ny famoronana lalàna ara-panjakana, hanenjehana sy hamonoana mihitsy aza izay tsy mitovy foto-kevitra aminy na izay tsy manaiky iankohako eo amin'izay ankofany. Tsy zavatra vaovao izany, ary lasibatra hatrany ireo izay manaja ny didin'Andriamanitra, ny didy folo ny tiany ho resahana eto. Haka ohatra vitsika amin'ity anio ity, raisintsika avy ao anatin'ny Baiboly. Ary eto dia tsy pihana tsara, tsy miresaka antoko-pinoana isika, satria ny olona ho any an-danitra dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe zanaka sisa. Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy miaraka, izay ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy, ireo no aharitra hatramin'ny farany. Mety tsy hisy fiangonana ntsony aza amin'izany, fa ny tsirairay ary natonga azy ho isan'izay zanaka sisa handova ny fiainana mandrakizay na tsia. Haka ohatra vitsy eo amin'ny Baiboly isika ary. Ny voalohany dia izay voalaza ao amin'ny Daniela. Ao amin'ny Daniela 3 dia hitantsika fa nanao sary olona volamena goavana be Nebokadnezara, ary namorona lalàna ra-pivavahana izay natao lalàna ra-panjakana mihitsy, fa izay rehetra tsy manaiky iankohaka amin'io sary vongana nataon'io dia atsipy any anaty lafaoro misy afo mirehitra. Dia tsy nety niankohaka Sadraka sy Mesaka ary Abednego satria fandikana kitsirano izay voalaza ny didy faharoa amin'ny didy folo nomen'Andriamanitra izany, izay hajaina izy ireo, dia ilay didy manao hoe aza manao sarin'ny zavatra voasikotra ao anao, aza miankohaka eo anatrehany. Exodosy 4:4 sy 5 no ahitantsika an'izay. Dia natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra tokoa izy ireo, saingy tsy maty fa narovan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Karazana fanenjehana ra-pivavahana efa nisy izany, izay natao ho lalàna ra-panjakana mihitsy. Aka ohatra faharoa sika ao amin'ny Daniela 4 indray. Daniela 4 dia ahitantsika fa nisy didy navoaka ra-panjakana izay mifanipaka tanteraka amin'ny didy voalohany ao amin'ny didy folo, izay voalaza ao amin'ny Exodosy 4:7 manao hoe
aza manan'andriamanika hafa fa izao ihany, aza mikohaka eo anatreny. Namoaka zany didy mitsipaka ny didin'Andriamanitra izany Darios mpanjaka rehefa namporosian'ireo mpanolotsainy, didy izay mandrara ny olona rehetra, tsy vavaka na miniza na miniza afa-tsy amin'ny mpanjaka irery mandritra ny 30 andro. Rehefa tsy nanaiky an'izany Daniela, na dia nananandraikitra tena ambony dia ambony teo amin'ny fitondram-panjakana aza, dia natsipy tao amin'ny lavaky ny liona, niaro azy tamin'ny fomba mahagaga nefa Andriamanitra, dia nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra azy. Ohatra faharoa zany, fanenjehana ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra koa zany. Tsy zavatra vaovao zany. Ny zavatra fahatelo resahantsika dia Jesosy tenany mihitsy no nilaza an'izany ao Matteo 4:27. Matteo 4:27. Raha notanisan'ireo toe-javatra iseho mielohan'ny avian'indray Jesosy, zao no lazainy ao: ary dia atolony amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary hala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Dia nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly tamin'ny andron'ny Néron, dia nitohy nandritry ny taona maro tamin'ny endriny samihafa ny fanenjena ny kristianina mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy ny kristianina rehetra fa izay mijoro amin'ny fahamarinana, satria be dehibe ny olona izay miditra ao anatin'ny laharan'ny kristianina noho ny antony ara-pôlitika na noho ny antony hafa, fa tsy hisy fandresen-dahatra mihitsy ao aminy hoe hanaradian'i Kristy tokoa. Ary voamarika teo amin'ny tantara fa ny kristianina izay nampiasa didy ara-panjakana hanenjena kristianina no tena nasika sy namon'olona be indrindra teto tany. Ary maro lavitra noho ny olona maty tamin'ny ady lehibe sy ny aretina rehetra nandringana olona teto tany, ny olona maty tamin'izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa hiverina indray izany, meloa kely ny iverenan'i Jesosy indray eny amin'ny rahaolanitra. Zao ny voalaza amin'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5, izay mirakitra faminaniana hiseho amin'ny ho avy. Ary teny hanohitra ny avo indrindra izy, sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Raha vakinao ny tontolo-kevitry ny Daniela 7 dia mitondra anarana kristianina ihany izy reto. Fa ny mahagaga manaiky eo ampiasain'ny Satana ary hiteny hanohitra ny avo indrindra sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra. Kristianina karazany roa zany. Ary ny mampiavaka azy, afantaranao azy, hitady hanova fotoana sy lalàna. Dia izay voalaza ao amin'ny didin'Andriamanitra tena mifandray mihitsy ary voapirofo hatrany hatrany arak'izany fa izay manaja ny didin'Andriamanitra foana ny lasibatra ary hiara ny fanenjehana. Dia mareo tsara ilay zavatra hampiavaka ny mpanenjika eto, mampiavaka an'izareo dia ny fanovana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fotoana izay manondro mivantana ny sabata. Halan'ny Satana manokana mantsy io sabata io, satria manamarika ny herin'Andriamanitra namorona izao tontolo izao zany, araka ny voalaza amin'ny Genesis 2:2. Vao misokatra ny Genesis 2:2 dia ny nanamasinan'Andriamanitra ny andro sabata no hitantsika ao. Mbola 2000 taona mahery taty aorianan'izany vao miforona tompoko ny firenena Jiosy, ka tsy any Jiosy ny sabata fa ny Jehovahandriamanitsika ny sabata. Tsisy antoko-pinoana mahazo miteny hoe azy ny sabata, fa mankatoan'izany no ataontsika na tsia. Dia andenga isika hamaky izay voalaza amin'ny Apokalipsy 13:7, 8, 9, 9 ary 17. Ahitantsika fa mbola hiverina indray ny fanenjehana ara-pivavahana izay ho amafisina amin'ny alalan'ny lalàm-panjakana. Rahantsika mamaky ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Izay ilay fahefana ara-panjakana. Ary hiankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry, izay voavono hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo izao. Raha vao tsy manana ny bokiny eo amin'ny fiainany zanak'ondry, dikan'izay dia olona tsy handova ny fiainana mandrakizay. Na kristianina aza. 7. Raha misy manatsofina aoka izy hiaino,
zany hoe be dehibe zany manatsofina mety tsy haino mety tsy te halala. 1 ary ny olona rehetra na kely na lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo ividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Ka raha mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe tena izy tokoa ve ny fanenjehana ireo izay miziriziry amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, indrindra fa ny sabata, tsisy antony izay andro ivavahana fa mety daholo, tsy marina izany. Izy tokoa ny fanenjehana izay rehetra mbola mijoro amin'ny fanajana ny didin'Andriamanitra, ary ity fanenjehana ity dia ifantoka manokana amin'ireo izay manaja ny didy faefatra indray. Mario tsara fa lalàna ra-pivavahana izay navadika ho lasa lalàna ra-panjakana avokoa ireo, ary samy famonoana ho faty avokoa ny sazy ho an'izay mandika azy. Ary mario tsara, ary tsara mafisina, fa lalàna mifanipaka amin'izay voalaza ny didy folon'Andriamanitra avokoa no avoaka amin'izay fotoana izay, ary ho antony hanenjehana izay rehetra tsy manaiky an'izany fa mijoro amin'ny fanarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy hisafidy ny toerana misy azy ny tsiraray amin'izay fotoana izay. Tsy afaka haka ny toerana eo afovoany ianao, tsy maintsy ho eo amin'ny ankavia ianao na ho eo amin'ny ankavanana, satria lalàna ra-panjakana ny voaka. Ary ahatsiravina izany hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra, ny zoma olombelona ray manontolo mihitsy no esorina amin'izay tsy manaiky hanaraka an'ilay lalàna izay avoaka. Ka samia mifampivavaka isika mba ho isan'izay ho tafajoro amin'ny fanarahana ny fahamarinana. Amen. Radio AWR, ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ambassadora AWR izay ilay onjany fanantenana. Azo antoka ny famonjena an'izay mankato ny didy folo tsy misolosolo mana radiany Jesosy no miady Jesosy no miady ho anao ho apetraho amin'ny ny entanao fay sy no miady ho anao izarehetra misakana izorana bahoany teoresena tsy maintsy oresena fay sy no miady
rehetra misakana izorana bahoany eoresena sy maintsy oresena fai sy no miady hoana tanora mandray andraikitra mitondra fanantenany mamerina indroa manantitrantitra ko miarahaba tombo kilasy tomboko vavy hiara-dia mandritry ny minitra vitsivitsy mony sika ko manasanao indrindra fa isika tanora aritra hiaino hatramin'ny farany dany andre ary marary nga ianao to mbola eto mpandriana ihany hatramin'izao dia torobe ako fa tsy mianatra angaty ianao fa amfiry zao amin'ny fito nefa ianao ange mbola tsy maintsy anatitra nyity bokin'olona ity aleo ateriko rahariva fa taraka efatry ny maly ene ianao ny tokony anatitra nyity zavatr'olona ity angatahanao andro foana mba menara matoky amin'ny teny nomena ary tany ka tarafidirana ny sa eto ty ary ateriko fa aleo aho tarany eno kely aloha anaka tsy maintsy mila mianatra mandamina ny fotoananao ianao isan'andro atao meloa ny fandaharam-potoana fa tsy hoe zay tonga ao an-tsaina sy mahafinaritra ihany no atao ka efa andeha hianatra anie zao ny fandaharam-potoanako nefa ianao raha tsy nifoaziko dia taraiky tao omaly ariva lozanao nijery tele sy ny lalao fotsiny ka tsy ala volo mihitsy fe zany ny olona ilaina mihitsy zany fa asio fandaharam-potoana raha ny fotoana laninao nijerena tele teo zao no nanateranao an'le boky dia nety tsara zay ange avo mba nijery telery neny fa neny kotsy manam-potoana hijerena tele ianao fa tsy manam-potoana anaovana zay zavatra ilaina sy tokony atao manam-potoana iretana torilalovana jeu vidéo ianao fa tsy manana fotoana toriana ara-dalàna tsy hijery tele sy lalao tsony zany zay zay mahasoa anao anery-dany ny tadiaviko fa tsy ny mahafinaritra anao fotsiny eritrereto aloha ny vokany dia safidio amin'izay ny tianao atao tsy ankizy tsony ene ianao fa efa mialehibe tonga ianao tena nona be ahy zany fa inona aloha ny azo hoaninao reny eny jereo fa misy voankazo ao azonao hoanina dia misy mofo ihany koa anaty fitoerany ao fa melao zandrinao oay fa nakaiza le zavatra teto izandray ary nampirina azy zavatriny zany nisy kaesy pataloha teto ambony fandrinako teto rony eny dany fa eo ambony fandrina indray ve ny fipetrahan'ny kaye ny kitapo ny akanjo sy ny vilianao ankitriny ka dinokoko saika ampirina azy any dia tsy mba misaotra zay nampirina azy akory ve ty ianao zandrinao aneny nampirina azy teo misaotra misy zavatr'olona tena ilaiko zay any anatin'le pataloha afa baraka androany raha tsitsy zay zazy fa impiry moenao ry-dany ny tenenina foana hoe ny zavatra rehetra avy nampiasaina tonga dia averina amin'ny toerany amin'izay ianao tsy sahirana mitady toy izao ka napetrako teo ange aloha dia hoe rehefa tonga avy mianatra mampirina azy ny fandriana avy natorianao tamin'ny maraina rahariva vao ampirimina ny vilia avy ninanana maraina rahariva vao sasana sy ampirimina ary ny akanjo tsy maninona raha indray niny ho ataoko ihany ene zany zao ary mbola toriany ianao amin'ny herinandro fa aza matory mihitsy alohandroany rapitso ihany koa dia mbola isakafo ihany ianao rahariva sy rapitso fa aza mihinana mihitsy aloha zao mety foana io
Nyaniny kots tena tsy azony eny le resaka e. Azoko tsara mihitsy ny tianao lazainy e. Misy zavatra mampalaina sy mahakamo ane ny manao azy ry dany amin'izao taonanao izao e, araka ny fiheveranao azy, nefa tsy maintsy ataonao sy hizaranao izany satria mahasoanao raha hatr'izay. Aza mianatra nininina angehanao izao e, dia ho hitanao fa tsy mahay nininina ihany koa ianao atsoatsina rehefa lehibe. Itokantrano rehefa naninanina io dia hitan'ny kely izany. Ka rehefa tsy mizatra mampirina ianao dia tsy hay hampirina izany mihitsy e. Rehefa miasa ny arina eny dia tsy maintsy mitady mpanampy ianao an'izany e. Danya, marina izany. Nefa tadidio tsara fa tsy misy mpampiasa mahazaka ny fomba fiasa sahala amin'izao ataonao izao, na mpampiasa mahita birao mikorotana izany ka afinaritra azy. Raha sahala amin'izao no ataonao any amin'ny birao anao any rehefa miasa ianao, miditra maraina ianao raha riva dia voaroaka. Fa nga izy azonao valiana sahala amiko izao hoe rehefa avy eo na raha riva lamiko ireo? Eny e, iezaka e. Tsara izany, tadidio tsara anaka, fa amin'izao taonanao izao ny tsy maintsy hanazarana anao ny zavatra tokony ataonao, na tsy tianao aza na ny tianao atao raha hatr'izay. Fa tsy rehefa lehibe manambady ianao na rehefa antitra izay vao hanao an'izany, tara loatra. Efa melehibe angehanao izao ry dany, ary aza mampitany fiainanao amin'ny tanora namanao tsony hoe ihany na manao an'izao ka za tsy maintsy manao an'izao koa. Fa ny safidinao sy ny fiainanao ho avy izay amin'izay jerena. Be dia be angehanaka ny tombontsoa azonao e, na ara-tsaina izany, na ara-batana, na ara-piarahamonina, na ara-panahy, rehefa mizatra manao zavatra tsara ianao. Ka tiako tsara sahala amin'izany mihitsy ny fiainako roneny e. Ka neny ene te hanampy anao e. Ampio izany ako. Milohan'ny andraisanao fanapahan-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany. Misy lesona tokony hosotontsika ao anatin'izay tantara no inoana teo izay. Inona ary ny afatra fohy azonao apetraka ho an'ireo zatovim-piainao antsika amin'ny mahazoky anao Elion? Raha ny taonany zatovy no resahana na ny zatovy lahy na ny zatovy vavy dia eo ny fotoana izay lazaina amin'ny ankapobeny hoe fotoam-pahasambarana. Saingy mamitaka ihany izany fitenenana izany raha tsy mitandrina isika. Miseho amin'ny endriny tsara indrindra mantsy ny fiainana eo amin'ny taonany zatovo. Raha tsy haitsika tanora eo amin'ny mahazatovo antsika nefa ny manararoatra ny heritsaina, ny fotoana, ny talenta, ny herim-bata nananantsika mba hahafahana miomana ho amin'ny fahalehibiazana dia ho fahalehibiazana feno fahoriana sy fanenenana ny fahalehibiazanao. Ary izay indrindra no anton'izao fahandarana izao, ifampiresahana amintsika zandry mbola zatovo mba tsy hanenenana raha toka tsy manaraka ny torohevitra omena izokinareo ianareo. Ny fahazazana dia miavaka noho ny tsy fahafahamanao zavatra loatra. Mbola miankina tanteraka ny ray aman-dreny sika eo amin'ny fiandohan'ny fahalehibiazana kosa no azo lazaina hoe etombohan'ireo adidy amanandraikitra isan-karazana izay tsy ahitana fotoana mihitsy aza indraindray ny hamitana azy ireny. Ny asa, ny fahadisom-panantenana, ny adidy mavesatra no tandra vadik'oditry ny fahalehibiazana. Ary raha tsy miomanao amin'izany ianao amin'ny mahazatovoanao dia ho sahirana tanteraka amin'ny fotoana tsy maintsy idiranao amin'ny fahalehibiazana. Eo amin'ny fiandohan'ny fahanterana indray no atsapan'ny olona fa efa nindao sy ny taona avokoa reo asany mamiratra indrindra. Any no tena mifatratra daholo ao an-tsaina ny nenina vokatry ny tsirambina tamin'ny atanorany. Any no mipetraka tsara ilay fitenin'ny tolo manao hoe tanora ratsy fiary, antitra vao ratsy loka. Ka ny teny atsipa ho antsika zandry ao anatin'ny fotoana ny mahazatovo dia izao ilaina ny mamboly azo raha mbola tanora mba hisy alofana rehefa antitra,
fa ahazarevo aminy hoe be ny fahafinaretana tokony andanian'andro. Misy dadabeako zay zay nananatra andre mandeha fony ambola kely ary tsy adiniko mihitsy zay anatra nataony azay ary nitondra soa nandritry ny androko ny ainako tamin'ny fahatanorako atramin'izao. Ny anatra ny meny de izao tahaka ny règle na ny tsipika anankiray lavalava ho izy ny fiainana. Ny atsasak'io règle io na io fanipihana io dia mamy ary ny atsasany mangidy. De anjaranao no misafidy zay tianao hoanina meloa fa natao hoanina mantsy izy io. Hanomboka amin'ny fihinanana ny mamy venao sa hanomboka amin'ny fihinanana ny mangidy. Satria atramin'ny idiran'ny fahotana teto antany anaka ozy dia tsy maintsy izay ny fandehan'ny fiainana. Mizara roa izy, mangidy sy ny mamy. Ka amin'ny fotoana mbola mahatanoranao, amin'ny fotoana mbola mahakely anao, raha toa ka manara-po amin'ny filalaovana fahafinaretana ianao, tsy mieritreritra fa tsy ny mamy ihany, dia tsy maintsy efara mangidy ny fiainanao. Raha toa kosa ianao tapa-kevitra ny hamola-tena, hiafy, hiaritra mandritra ny fotoana ny fahatanorana, hanao ny ezaka rehetra mianatra mafy, hanao ny ezaka rehetra mba hitsinjovana ny fotoana rehefa lehibe, mba hanana asa tsara, hanana izay ho avy azo antoka rehefa antitra, dia ilamina tokoa ny fiainanao rehefa lehibe ianao. Ary arotsika porofoina izany eo amin'ny manodidina antsika. Ireo olona izay nanao tsirambina ny fianarana, ny asa mafy, ny famolahana ny toetra tamin'ny fotoana ny fahatanorany dia mifika ny mangidy mihitsy eo amin'ny fahalehibiazany. Azonao atao ny mandray anatra avy amin'ireny olona ireny. Tsy azonao atao mantsy ry tanora namana ny hanana fahatanorana indroa. Indre mandeha ihany no mandalo amin'ny fahatanorana isika. Fa tsy maintsy miroso amin'ny fahalehibiazany ary hiditra amin'ny fahanterana raha sitrapon'Andriamanitra. Ka azonao atao tsara zao no mifidy zay ho asa mandrarahanao, zao ny fanomanana azy amin'izao fahatanorana zao. Tsy milaza zany hoe aza milalao baolina, aza mijery tele, aza mitsangatsangana, aza mikorana miaraka amin'ny namana. Fa asio fotoana ny zavatra rehetra, alaminy ny fandaram-potoananao ary aoka tsy ny namanao ny ibaiko ny fotoananao, aoka tsy ny zavatra mahafinaritra ny sofinao sy ny masonao sy ny vatanao no ibaiko ny fandaram-potoananao, fa jereo lavitra miaraka amin'ireo zokinao sy ny ray aman-dreny manodidina anao, ny ho avy miandry anao, dia manapa-hevitra hanoman' izany ampamatorana. Ekeo ny anatra o amen'ireo manodidina anao satria be sady ange ny nenina nahazo azy ireo no ny tsirambina natao tamin'ny fahatanorana. Azonao atokana ho an'ny fitadiavam-bola makarena ny fiainanao, na koa entinao hanasoa ny olombelona toanao raha toa ka tsara omany ianao mandritra ny fahatanorana. Mandritra ny fahazazantsika isika dia azo lazaina hoe nentim-pahazarana ihany ny fomba fiainana, fihetsika ny tovizana amin'ny olon-drehetra manodidina no ny ainana. Fa amin'izao fotoana izao, amin'ny fotoana ny mahazatovo, dia tsy voatery ampitovo ny fihetsika eo amin'ny hafa intsony ianao, satria ny olona tsirairay dia noharian'Andriamanitra hanana ny maha-izy azy. Ny olana mahazo antsika tanora dia ny faneren'ny namana. Tsy maintsy izay ataon'ny namana no atao raha tiana ny hijanona ho naman'ny namana. Fa raha tsy izany dia mety ilaozan'ny namana, kanefa sarobidy ilay namana. Zay ny olana. Ka tsy maintsy misy fanapaha-kevitra entitra ataonao vao afaka miala amin'izay faneren'ny namana izay ianao. Tsy hoe ho atao fahavalo ange ilay namana, fa mandinikely fotsiny hoe hitondra ho aiza ny fiarahako miriri fotsiny manao zay tiany namako atao. Inona no tehiriziny no aviko ho ahy raha izay ataoko foana. Efa olona matotra ianao efa tsy zaza intsony. Ka ny fahalalana azonao tamin'ny fotoana izay niarahana tamin'ny ray aman-dreny,
mety mbola miaraka amin'ny ray aman-dreny izy ianao zao fa ny fotoana zay ny rahanao tamin'ny ray aman-dreny dia efa nisy zavatra nahafahanao nianatra zavatra betsaka ahafahanao manorona ny safidy tsara ho amin'ny ho avy tsy misy fetra misokatra eo amin'ny loanao no ny fandrosoan'ny taona nefa tsy ela kory ene dia hiena ny fahafahanao misafidy malalaka miatery io ary ny fanapaha-kevitra rehetra dia hiankina amin'izay noraisinao eo amin'ny mahazatovo anao io ka raha teo mpivarotra ianao ohatra dia tsy maintsy manaraka fianarana mitondra ho amin'izany asa izany efa miaina tsy kelikely amin'izany sady mijery ny fanao ny mpivarotra mijery ny lafi tsara ny lafi ratsy ny inona ny tokony ataoko dia ho hitanao any arinany anefa raha manao dia miverina any amin'ny fanapaha-kevitra ianao satria diso safidy dia ho hitanao fa mila tsy ho azo atao mihitsy mila tsy azo atao intsony ny anova moramora ny fanabiazana na ny safidy efa nyraisinao noho izany saropady ny safidy atao eo amin'ny atanorana eo fotoana mahazatova akoatran'izany raha misy atondrara anankiray manitona anao dia tsy fianarana atao zavatra hafa akory ny mahasoanao kokoa fa fianarana raharaha indray amin'izay fotoan'izay kanefa any aorinan'indray raha toka leo an'ilay raharaha ianao ka mba tianao tao zavatra ohatra dia ho hitanao fa anahirana anao tokoa ny tsy nianaranao an'izany tamin'ny fotoana ny fahatanoranao noho izany dia mandritry ny fotoana mahazatovo anao zany no manefy no avinao eo no miantoka no avinao eo nefa fotoana mahabe fafinaretana sy ny fisotoana ny namana indrindra ka izay mahay miala mialoha mahay miala amin'izay fisotoana ny naman'izay mahay mandray fanapaha-kevitra mialoha no hanana ho avy mamirapiratra rehefa lehibe toa manao dia miverina manao dia menotra tokoa mantsy ny fiainana satria ireo safidy sy fanapaha-kevitra lehibe indrindra dia raisina amin'ny fotoana tsy mbola ananana fanandramana hanazavany saina ary izay le mamitaka antsika tanorany ianao zany tsy mbola mahafantatra hoe manahoana zany zavatra mety hitranga amin'ny fiainana zany ianao mbola tsy matotra kanefa ao anatin'iny fotoana iny tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra zay iankina ny ho avinao ray manontolo ary nytorohevitra omena dia zao hoe enoy ny tenin'ny ray aman-dreny misy teny eo amin'ny baiboly manao hoe zay manatsofina aoka izy iaino ny zavatra misy amintsika tanora nefa amin'izao fotoana izao tea nampitsofina isika satria tea hampanara-po ny fafinaretana tampenana kasika ny sofina raha tsisy kasika aza tampenana ondana ny sofina tampenana tanana ny sofina tsy tea halala tsy tea hiaino kanefa ny vokatra izany dia tsy maintsy tatazantsika henoy ny anatry ny zoky henoy ny anatry ny ray aman-dreny fa misy zavatra nany enenan'izy ireo mafy ka tsy tiany hahazo anao intsony alohan'ny andraisanao ny fanapaha-kevitra farany dia mipetrahany eritreritra eo amin'ny toerandreo efa zoky olona ka andraminy asa efa ny fidiny ohatra izany jereo ny nanjohan'ireo izay nanao safidy ratsy teo amin'ny fahatanorany amin'izao fotoana izao izy efa lehibe vao mitanisa nenina isaky ny segondra sy ny minitra isaky ny mandingana ny tongony eny an-dalana eny dia mitanisa nenina vokatry ny tsirambina natao tamin'ny fahatanorana fa akoatra ny fifidianana asa dia misy zavatra be dehibe ihany koa izay manoatra lavitra noho ny asa hiankinany ho avinao ny safidy ataonao amin'ny fahatanoranao daholo anefa izany andehaka ohatra kely isika tahaka ny famolahana fiarakodia anankiray ho amin'ny asa ampiasana azy ny fotoana mahazatovo antsika dia miankina be dehibe amin'ny fomba fikojakojana azy ny asa mety ho vitan'ilay fiarakodia amintsika sy ny faharetan'ilay fiarakodia raha entina mpitandremana tsara ilay fiarakodia voaraka tsara ny toromarika rehetra no men'ny mpanamboatra azy ny amin'ny menaka sy ny sisa ny fikojakojana rehetra ilaina dia ho afaka anao kilometatra anarevony maromaro tsy azo tsampina izany fiarakodia izany tsara endrika ilay fiarakodia vaovao amin'ny voalohany noho ny fiarakodia tonta tsy malaza ny asa vitany nefa ny endrika ivelan'ny fiarakodia
fa naantitra aza ny fijery azy nefa tsara fikarakarana dia ho afaka anao dilavitra eny amin'ny tampokavoana eny amin'ny tany lemaka ary mora entina ny amin'ny lalana be mpandeha izy. Ianao koa amin'izao taonanao izao dia tahaka ny fiarakodia ao anatin'ny fotoana famolahana ny mahazatovoanao. Hita mihitsy hoe ioaranao ireo zokizokony no ianao berim-batana. Raha mbola miolotra amin'ireo zokon'ireo zany sy noho ny sainao mbola kinga noho ny azy, mbola fiarakodia voavoaka, mitrifana dia mitrifana ianao, mety ho adininao ny zavatra tokony ho tandremana mikasika an'ilay fiara. Fa ny ataonao eo amin'ny fiainanao rahatr'izay lehibe ianao dia miankina amin'ny toetra sy ny maha-olonanao amin'izao fahatanoranao izao. Tahaka izay mety hiatra amin'ilay fiara tsy mitandremanao no hiatra amin'ny fiainanao rehefa lehibe ianao. Hiariary ao ny aorinany tsy fitandremanao ny fahamaivamaivana ny toetra avelanao aka-toerana eo aminao amin'izao mahazatovanao izao. Tsy azo atao anefa ny ova toetra tampotampoka rehefa lehibe. Mandatsapaka ny toetra raisina amin'izao fahatanorana izao. Hiantoka ho avy mamirapiratra rehefa lehibe ianao. Ry ray aman-dreny, zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, be azo hahay hitondra tena tsara ny tanora, hahatratrara ny tanjona tsara eo amin'ny fiainana, hiarovana azy amin'ny voka tsy niriana sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, indrindra ny VIH sida. Anjarantsika rehetra ny mandray lesona, anampy sy hitahy antsika amin'ny safidy tsara ataontsika tokoa ny ilay raintsika izay any an-danitra. Atretindray aloha ny ferahana fa manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniainana natotosany fandarana ao antsika tanora teto, niaraka taminary ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra namanao Elion Ndremitansoa. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Amin'ny teny io tisika dia resaka an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika sy ny zanak'Israely izay firenenany fidiny manokana. Miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Ndremitansoa. Mankasitraka tompoko amin'ny fiaraha-mianatra hatramin'ny farany. Ndeha hovakitsika avetrany ny teny fampanantenana, ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny naipony vokatry ny fitiavany ny zanak'Israely izay voarakitra ao amin'ny Exodosy 7:20 andiny fadimy sy ny fahenina. Exodosy 7:20 andiny fadimy sy ny fahenina. Mifototra amin'izany raha teo ny fiarahantsika mianatra amin'ny tian'io ity. Koa ankehitriny raha iain'ny fieko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjaka-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo teny ireo no olazainao amin'ny zanak'Israely. Mosesy nampitondraina ny hafatra eto. Koa ankehitriny raha iain'ny feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjaka-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo, zany hoe firenena natokana ho ahy. Mamaky sy mianatra an'izany sika satria natao antsika Israely ara-panahy koa reny teny fikasana ireny sy ny lesona izay raketina ao anatiny. Hitantsika eto ny fanekena tian'Andriamanitra atao amin'ny zanak'Israely. Mario tsara fa na dia ny tompo aza no ny antso azy ireo dia tsy nataony antery tamin'izy ireo velively akory zany antso zany. Manaja ny safidy hatrany ny tena fitiavana marina, ary tian'Andriamanitra ampianarina antsika izany.
nahoana moa ny ilain'andriamanitra mantsy ny fiarah-miasa an-tsitrapo ampitiavana tamin'izy ireo tsaro fa na ny fanafahana azy ireo tany Egipta aza dia nilana ny fandraisan'izy ireo anjara raha tsy nanao an'izay nasain'i Jehovah nataony izy ireo anisan'izany ohatra ny fanosorana fametrahana rà fanosorana rà ny tolambaravarana raha tsy nanaiky an'ireny zareo dia tsy ho no hafahana fa ho ringana niaraka tamin'ny Egiptianina tsotra tahaka an'izany anie ny fankatoavany dia mario tsara fa tsy mba nanao anterisetra tamin'izy ireo Andriamanitra hoe natianareo na tsia dia ho rakitra soa sy ho fanjakam-pisorona ianareo tsy nanao an'izany Andriamanitra tsy izany mihitsy no izy ary tsy milaza an'izany ny andininy vakitsika teo isika olombelona noho ny fanimban'ny otantsika no tia manao antery ny hafa ankolaka na mivantana mba hahatonga an'ilay olona hanaraka izay tiantsika ataony na mifanarahana n'Andriamanitra aza fa tsy takan'izany velively ny Andriamanitsika ary modely ho antsika izany manome toromarika mazava hatrany izy dia manome safidy malalaka saingy aza-donoina fa zonao ny misafidy izay tianao ho atao hanaraka ankatona tsy fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokany mipetraka foana izany hatrany ary ilaina mamerimberina azy izany maha-olombelona voafetra antsika ane raha vakitsika tsara izay voalaza tao amin'ny Exodosy 7:5-5 teo dia misy lesona lehibe tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ankoatran'izay fandraisitsika teo mikasika ny fanamarinana amin'ny finoana andenge verentsika vakiny Exodosy 7:5 ko ankehitriny raha iain'ny feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa hainy tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo ahoana ny fahatakarantsika izay lazain'Andriamanitra eto ao anatin'ny tontolo-kevitry ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana moa ve manafoana ny foto-kevitry ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana ilay baikony Jehovah mba ankatoa dia ny ankatoavany zanak'Israely azy ireo misy andeny vitsivitsy reto izay hanampy antsika ahitany valiny ny voalohany amin'ireny dia izay voalaza amin'ny Romanina 7:1-20 Romanina 7:1-20 fa ankehitriny dia efa nahariara ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy mo an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàna zany dia mampiseho ny fahamarinana fa tsy ny lalàna no mamonjy antsika hoarina amin'ny fitaratra ny lalàna maneho aminao fa misy maloto eo amin'ny tarehanao fa tsy afaka manadio an'ilay loto ilay fitaratra tsy maintsy maka savony sy rano ianao mba hanasana an'izany dia tahaka an'izany koa isika ny lalàna ny maneho hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho ataontsika fa saingy tsy afaka mamonjy antsika ny lalàna fa tsy maintsy Jesosy no manavitra antsika amin'izay zavatra tsy mety tsy mifanaraka amin'ny lalàna miseho amin'ny fiainantsika zao koa mivakitsika amin'ny Romanina 5:1-2 Romanina 5:1-2 inona ary no lazaintsika mbola hitoetra miota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria izany ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany be dibe mantsy ny olona miteny hoe afa novonjen'ny fahasoavan'Andriamanitra isika tsy maninona izay ataontsika na inona na inona samy hafa ny hoe olona tsy tanteraka sy ny olona manao fanahiniana tahaka an'izany tsy namonjy antsika ho afaka milomano indray amin'ny fahotana akory Andriamanitra salam'ireny gadra no hafahana reny kanefa natao ho gadra mandra-pahafaty dia nahazo fanafahana maimaim-poana raha sanatria ny gadra iny ka mbola miverina manao ny adalany dia miverina migadra indray manampy an'ireny Romanina 7:7 Romanina 7:7 inona ary no lazaintsika ota vany lalàna
ota ve le fitaratra izay naneo amintsika fa misy maloto eo amin'ny tarentsika. Ny apôstôly Paoly mamaly sanatria izany. Kanefa tsy nalala ny ota ho izy raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana ohatra raha tsy ny lalàna nanao hoe aza mitsiriritra. Noho izany mitoetra foana ny lalàna. Tsy ny lalàna no ombona teny amin'ny hazo fijaliana, fa ny fahotantsika vokatry ny fandikanany lalàna no nombona teny. Aoka tsy afangaro ny resaka. Dia izao mivolaza ao amin'ny Apokalipsy 7:12. Apokalipsy 7:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Miaraka ireo, raha tianao ny haharitra hatramin'ny farany, ary handray anjara amin'izany famonjena izany, dia ilaina ny sady mitandrina ny didin'Andriamanitra no mino an'i Jesosy, ilay fahasoavana. Izao ny voalaza ao amin'ny boky Dia eo amin'ny Kristy takila 1:70. Tsy ny fankatoavana no azoantsika famonjena, fa ny famonjena dia ny fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana raisina amin'ny finoana, kanefa ny fankatoavana dia vokatr'ilay finoana. Ny pirofo izany fa nandray ilay famonjena nomen'Andriamanitra maimaim-poana ianao, dia ny fankatoavanao, ny sitrapon'ny Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no anaporofonan'izany. Ny voany no lalànareo azo Jesosy, fa tsy ny resaka. Saingy kely anie ireo zavatra tian'Andriamanitra natao an'ny fireneny zanak'Israely, tsy vitany hoe nanafaka azy ireo tamin'ny fanandevozana tamin'ny fomba mahagaga izy, fa tia no rakitra soa azy koa izy ireo. Tia no firenena masina voatokana ho azy, ho fanjakam-pisorona. Naorin'Andriamanitra teo amin'ny famonjeny ara-nofo, tahaka ny nanafahany azy ireo tamin'ny fanandevozana sy ny famonjeny mandrakizay ny fifandraisan'izy ireo. Izany hoe ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely. Dia nikatsahany tamin'izany, ny zavatra nikendren'Andriamanitra tamin'izany, ny anandratra azy ireo ho amin'ny fahamboniana ara-panahy ara-tsaina, ara-pitondratena, izay ahatonga azy ireo ho fahagagana ho an'izao tontolo izao fahiny. Izany rehetra izany dia natao mba hitoriana izy ireo ny filazantsara amin'ny firenena rehetra. Ny any zavatra ny ilay nataon'izy ireo ho setrin'izany, dia ny mankatoa, tahaka ny fanekena rehetra. Ho asy ianao ihany koa, mba efa nisy fotoana ve, mba natokanao fotsiny, natao hoe 15 minitra monja aza, mba ny sainanao izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao sy ny fikasanao ny fiainanao. Izaho koa tahaka anao ihany, mila n'izany isika. Ny fankatoavana sisa no andrasana amiko sy aminao. Ny fankatoavana tsotra tahaka ny nataon'i Abrahama. Samia isika mangataka hery amin'Andriamanitra, mba ahafitantsika ny anjarantsika, mba ahatanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fikasana mamy tian'Andriamanitra ho tanterahana na amin'izao fiainana izao, indrindra fa amin'ny fiainantsika amin'ny ho avy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.